tena eo amin'ny toerana saripady be mihitsy ny fitondrana indrindra ny préfet n'Antananarivo na amin'ny alalana izy tamin'ny FM tokony amin'ny alalana izy antiako Madagasikara amin'ny fankalazana zany tsingerin-taonany zany sy ny fa 15 taona zany ary indrindrindrindra na amin'ny alalana koa fitoram-panjakana nandeha eraky ny arabe tany Filiara tsy ela kory zay tena hoana ny tsy amin'ny alalana anaovan'ny tiako Madagasikara etsy Mahamasina ina ny antony hoe na eny zay na fantatra zay mila miresaka tsika zany dia izy ilay toko politika rehefa ohatra toko politika tady anareo loatra fa voafehintsika io voafehinay io zay nanaovako hoe mahalala ny zavatra miseho izahay mahalala tsara hoe zao natao ary mahafantatra tsara ary mbola averiky indray mandeha indray amin'ny fankalazana iny fahadimy-folo taonany tiako Madagasikara io tsy hanao kabary politika mihitsy na kely ary tsisy zany kabary politika zany fa tena ampifaliana mihitsy nataonay azy ty fanopavahana tsisy zany kritika izany ny fitondrana na koa nao provocation fa teny entina isaoran'Andriamanitra teny entina isaorana voaka malagasy sy ireo mpiaradia amin'ny tiako Madagasikara ary teny indrindrindrindra mba entina porsihana ny hoavy manaraka indray zay nataonay ary zay no ataoko fa tsy eritreritra mihitsy hoe ary tsy hisy mihitsy zany hoe kabary politika nda andranotra nda anaratsy ny fitondrana mba ilazana aminareo koa fa azo lazaina tsara mihitsy hoe reto ny zavatra ataoko raha ilaina koa zany hoe reto ny tononkira sy ny hira andalakira tokony tenenina sy ny mpitandrina mety hitolo ary mopera mety ho avy eo sy ny presbytera mety ho avy eo omenay koa zany tena mazava tsara dia raha tianareo koa izy aby mpira ho avy eo dia mpira malaza aloha izy mpira malaza mahafantatra tsara ny tokony ataony reo